manonona ny fiadanana Jesosy Kristy ho anao zay manaraka fandarana zao, ho anao miankonanao moana ray manontolo. Miaraka aminao eto ny fiombonan'ny mpitandrina sy ny mpitaritra eto Toamasina, antsoina hoe Fédération des pasteurs et leaders chrétiens eto Toamasina. Zay misy hetsika zay fahitantsika ny fanetarana isan-karazany mandeha na amin'ny onjam-peo na amin'ny serasera isan-karazany, ny amin'ny afisy sy ny banderole, dia misy hetsika ho tanterahina tsy ho ela. Dia tonga eto zay miditra anatin'ny tokantranonao, tonga eto zay manentana anao mba hiroso bebe koa fandraisana anjarany amin'izany, ary fifaliana ho anay ny mitondra fahasoavana ho an'izao tanàna Tamatave zao. Fifaliana ho anay ny mifisinao eto amin'ity tanàna ity mba hiara-iasa aminay amin'izao asa zay avelan'Andriamanitra ho ataonay eto amin'ity tanàna ity zao. Ka dia meko anety namandreto ny fitenenana mba anentana bebe koatrany miaraka aminareo eto moa tena ko maro korapotona anasana, ary amin'ny kaviary ny révérend Julien Landinarson, ny pasteur Moussa Bernard, ny pasteur James Ramanapamonjy, ary ny pasteur Raoel Ralph Renaud zay misolo tena ny mpanoton'Andriamanitra maro eto Tamatave. Dia omeko anareo ny fitenenana anazavazava kokoa hoe inona ny zavatra mety hitranga tetika dia raso indrindra tena Andriamanitra to. Dia mpifaliana trano mbola iaravanantsika isan-tokantrano isambatan'olona ny amin'izao fanetanana zay ataonay izao, satria misy asa fitoriana goavana atao eto amin'ny tanànantsika manomboka ny 20 sy 20 ary 20 septembre aty zay atao ery amin'ny tokotany malalaka ny stadium Barikadiny. Asa fitoriana zay anasana ny olona tsiraray avy eto tanàna ho avy, satria Jesosy tsy manavaka. Tena tianeo anao Andriamanitra hoe fitiavana no anaovany an'izany asa zany, ary fitiavana no nanirany an'ireo olona avy any ivelany, satria misy ny mpanompon'Andriamanitra Alex Parkinson zay avy any États-Unis miaraka amin'ny ekipa mombo azy zay nametrahany tompo an'izay antso zay tao anatin'ny fony tao anao ny asa fitoriana filazantsara io eto Toamasina amin'ity volana septambra ity. Dia eritreretinao zany hoe olona avy any États-Unis ve no asain'Andriamanitra hoe mandehana ny Toamasina, satria misy anao eto Toamasina, ary ho anao no niran'Andriamanitra an'ireo olona reo ho an'ny tokantranonao, ho an'ny fianakavianao. Ka raha misy marary any amin'ny toerana misy anao any, misy manana olana any amin'ny toerana misy anao any, mandalo fahasahiranana, ampanatony an'i Jesosy izy, tsy hoe ampanatonyna olona akory fa ampanatony an'i Jesosy, satria Jesosy ny solution. Ary zay indrindra no mahatonga an'ilay asa fitoriana nomena zay lohateny zay hoe Jesosy ny solution. Ary tena ampifaliana no hitambaran'ireto pasteur rehetrarehetra eran'ny Tomasiny reto anao an'izany asa zany, tian'olitra amin'ny olona tsiraray avy sy misy tokantrano hoe misy solution ho an'ny fiainan'olona, dia avy any amin'Andriamanitra ilay izy, ilay Jesosy nirahana ho famonjena ho an'ny olona. Ka dia manasa anao zay, aza misalasala tompo, tsy mijery lokon'olona Andriamanitra, ary tsy mijery hoe avy any amin'ny fiangonana izy na avy any amin'ny fiangonana izy, fa zay rehetra mangetaeta oziny makanesa ty amiko. Fa dia Andriamanitra no amaly ny etaetanao, zay mampangetaetanao hatramin'izay. Misy aretina tsy mety sitrana ve, misy olana tsy mety voava ve, misy ady tsy mety mitsahatra ve, manatona an'i Jesosy. Te hanotrina anao amin'izany zay ao anatin'ny asa fitoriana filazantsara io, ary mankahery antsika rehetrarehetra hoe tsy parazary fa irak'Andriamanitra. Fa dia raha soatsika azadino ny fotoanantsika 18, 19, 20, 21 septembre ery amin'ny tokotany malalaka ny stadium Barikadimy, isaky ny amin'ny ora sasany folakandro dia mifampitony entsika, misy ny fiderana, misy ny vavaka, ary misy ny toroteny sy indrindrandrindra mivavaka ho an'ny marary sy manana olana. Tongava maro ny tompo hitahy anao. Sotra to. Dia mbola mamerina momba ampikaritso ny anara-mahafinaritra ny tompo Jesosy momba n'ilay diabe ho an'ny Kristy zay atao amin'ny sabotsy fahatelo ambin'ny folo volana septambra, zany hoe afaka 3 andro zany dia isy diabe ho an'ny Kristy zay ataony angasana tsika kristianina rehetra eto Toamasina. Zany hoe ilay Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko 20:1 manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsisy olona afaka makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alala.
io Jesosy io le nanao asa-pamonjena ho antsika teto amin'ity zao tontolo zao ty a dia io le ho asanantsika io le omentsika voninahitra tsy olona nomentsika voninahitra amin'io a fa le Jesosy zanak'Andriamanitra lahatokana tsy maninona moa izay fahalalànao azy fa le Andriamanitra ny ran'Andriamanitra ho tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty zanany lahatokana izy zany le ho asandratsika amin'ny sabotsy zao ka eo amin'ny devant-ny super na ny soprety taloha moa zany a no eo ny kristianina rehetra no mivory dia eo ny fiangana dia anasanantsika rehetrarehetra mihina fa ianao dia mahatsapa fa io Jesosy io dia nanao asa-pamonjena ho antsika teto amin'ity zao tontolo zao ty ka dia anasana tsy akanavaka niza na mivavaka na tsy mivavaka satria ho asandratsika le Andriamanitra ny Andriamanitra lay tompony tompo ka dia raisinay fifaliana lehibe eo anao na naheno ianao na tsy naheno filazana ka mandre an'izao an'izao a nahazo fanasana na tsy nahazo ka mandre an'izao an'izao a dia asainay ampitiavana tokoa hiaraka hifanotrontsika anome voninahitra n'ilay zanak'Andriamanitra lahatokana amin'ny alalan'ny diabe amin'io sabotsy io. Eny tompoko toy izay efa voaresaka teo izay a ombako manana fiarabana ho antsika rehetra izay mahita an'izao fahita lavitra zao fa te hanentana anareo bebe kokoa ianao ny ankohonanao zavatra anankiroa ngezabe zany izay niresana teo izay a amin'ny sabotsy ho avy zao no akaiky indrindra aloha ny diabe ho an'i Kristy araka ny tenin'Andriamanitra hoe tany rehetra izay tsahany tongotra aloha dia efa nomeko anareo a aza menatra ny filazantsara ihany koa aza menatra fa Jesosy izy no Andriamanitra dia manentana anao aneo an'izay finoana ho azy zay satria tena efa ho avy izy ho avy tsy ho ela izy ary mila anao ihany koa izy anaton'azy na efa nivavaka ianao na mbola tsy nivavaka ianao na mahery na efa nandray azy ianao na manahoana fahafantaranao azy dia fotoana io anatonanao tonga avy ndao iza amin'io sabotsy zao fa telo ambin'ny folo ny volana septembre manomboka amin'ny ray ora eo amin'ny avenue zany tsika manomboka azy eo amin'ny devant-ny Ulysse eo amin'ny eo dia makany amin'ny stadium ny anankiray faharoa dia ny fitoriana filazantsara lehibe izay amangin'Andriamanitra manokana any Tamatavy namanginy Jesosy Kristy manokana ny Tamatavy ary tsy hoe mandalo fotsiny izy fa tena ametraka fahatsiarovana tsara indrindra ho an'ny fiainanao raha tonga ianao anatrika an'izany fitoriana filazantsara zany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe andramoka izy ao fa tsara Jehovah tsara Andriamanitra dia Jesosy Kristy tsy miova omaly sy ireo ary mandrakizay dia ianao sisany andrasana ianao sisany mampiomanina markeo anatin'ny ataovy ao anatin'ny agendanao na ny bloc-notenao hoe tena hoany amin'io sabotsy fa tena ambin'ny volana septembre zao sy ny fahavalo ambin'ny folo fa 20 volana septembre somary sabotsy lahady heriny zany ho voninahitr'Andriamanitra zany miandry ianao tongava soto voninahitra moa dia eo an'Andriamanitra irery ihany ny amin'izao fanentanana goavana ataon'ireto mpanompon'Andriamanitra ireto ny amin'ny hetsika lehibe izay ataon'ny tompo amin'ity tanàna ny Tomasina ity mila ny tompo ny tanànantsika ary dia isaorana moa ireo mpitondra fanjakana reto mpanompon'Andriamanitra marobe miombombo miray fo miray saina anao ny asan'Andriamanitra ary ny zavatra inoana anovan'ity tanàna ity Andriamanitra ikasika n'izao tanàna izao Andriamanitra amin'ny alalan'ny diabe amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara hahita ny voninahitr'Andriamanitra isika koa dia manasanao mba tsy olona ny tantara aminao fa ny masonao no hahita ianao no hatsapa izany fahasoavana lehibe tian'Andriamanitra harotsaka amin'ity tanànantsika ity ary hita tamin'ity firenena malagasy ity tena tiantsika Andriamanitra tianao izay mandre zao teny zao Andriamanitra koa dia manasa anao ampitiavana izahay tongava tompoka dia ianao indrindra no hatsapa izany fitiavan'Andriamanitra amin'ny vatana eo amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao ho raisika amin'ity tanàna ity makasitraka makatenany amin'ny efa fiomananao ho tonga amin'ny diabea ho tonga koa amin'ny fitoriana filazantsara misaotra tompo